lay manasitrana le fiainana mandravamanda mitondra hazava afumando anaramayeri lay manasitrana lay anarana masina Jesu lazomafy Jesu fatsika miaraka miombom-bavaka miaraka tahaka an'izao satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy dia matoka hoe fotoana iray indray androany ahafahan'Andriamanitra mampahery ary mety ao anatina ady ianao mety reratra ianao fanangana anao manokana ny tompo amin'ity fotoana androany ity dia ho anao izay manaraka mivantana koa tonga soko ianao anatin'izao fotoana izao tahin'Andriamanitra manokana dia manasanao manaraka n'izao fotoana izao hatramin'ny farany dia tompony tena hiasa manokana ny tompony aneo ny voninahiny aminao koa izay manaraka anay tsy tapaka anahabaka any do tsika hitsangana dia hivavaka amin'izao fotoana izao dia ametraka nyity fotoana tsy ho ampelantanany tompo satria fantatra hoe mendrika ho azy tokoa ny fiderana ny fankasitrahana ny fisaorana rehetrarehetra misaora azy ianao androany mankalaza azy ianao androany dia androany tena lazao amin'ny tompo hoe tompo tena tia hita ny voninahitra indray androany tompo tia tsapanikasika eo manokana ny tompo androany tsy tahaka ny fotoana rehetrarehetra fa tena tia andrianao amin'ny fomba anokana indray amin'ity androandroany ity tompo alleluia raha eo mankasitraka feno anao izahay sotrany amin'ny fahasoavana izay mbola omenao anay sotrany amin'ny anjara indray izay tompo Andriamanitra ray sokafanao anay amin'ity androandroany ity tena marina tokoa tompo hoe tsy no ny herinay na ny tanjakay na ny fahaizanay na ny fahalalanay fa tompo Andriamanitra ray no ny fitarian'ny fanahnao Andriamanitra no ny fanahnao dia mbola tonga eto amin'ity toerana ity izahay androany ny fanahnao no mitarika anay eto ny fanahnao no mitondra anay eto androany mety ny herinandronay mety betsaka mafy Andriamanitra ray fa tompo natsanganao izay androany mety mbola misy eny an-dalana eny Jesosy fa matokony ay Andriamanitra fa ianao Andriamanitra no hiasa ianao Andriamanitra no aneo ny voninahitra ao manokana aminay tsiraray avy androany aoka ambomby eto ny fanahnao Andriamanitra aoka hitsoka eto ny fanahy masinao aoka hitarika anay ao anatin'ny fiderana aoka hitarika anay ao anatin'ny teninao anatin'ny fotoana rehetrarehetra aneo ny voninahitra ao manokana ianao aneo ny fahasoavanao manokana ianao le Andriamanitra mendrika ny fiderana sy ny fankalazana rehetra ho anao reriany zany Jesosy mitari anay androany tena mitenena aminay androany maneho ny voninahitra ao manokana aminay androany aseho ny voninahitra ao Jesosy amin'ity fotoana androany ity fa mendrika ho anao ny fiderana sy ny fankalazana rehetra amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta alleluia do tsika tiaka mafy an'Andriamanitra dia ndao hidera azy androany ndao hanome voninahitra azy androany ndao hanandratra azy androany fa mendrika ho azy ny fiderana alleluia Ranitu fataranitu fataranitu ni família punima dakiza fataranitu 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 ni família punima dakiza oh fataranitu ni família punima dakiza midiram fafaatnya fisaurana ewa kanzanya fidera ubi makane sonache yani Zawi terasi tera wami femi metsy manana trompety sika vaoka iteaka ho azy androany alleluia
Alléluia. Ubi makane swanacheani anandachai fideranazi fatsarani tu fatsarani tu fatsarani tu ni famiglia puni mandrakiza fatsarani tu fatsarani tu fatsarani tu ni famiglia puni mandrakiza fatsarani tu ni famiglia puni mandrakiza. Hallelujah. Hallelujah. Asandrato ny anaran'izy fa tsara izy. Hallelujah. Mendrika hoderaina, mendrika kalazaina mandrakizay. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Alléluia. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia, ndoaratsika teka fotsiny zany androany. Lo iarahitsika hoe misira misandratra un chant s'élève. Alléluia. Un chant s'élève, les cieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus.
Alléluia, nos quitter comme un pour loin. Alléluia, me was niaza sunfunai. Alléluia, mi dera si manca l'asa ni andaranao. Gesosio, Gesosio, mi dera si manca l'asa ni andaranao. Gesosio, Gesosio, mi dera si manca l'asa ni andaranao. Gesosio, Gesosio, mi dera si manca l'asa ni andaranao. Gesosio, alleluia, dire alleluia, 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 dire alleluia, 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 alleluia. Hosanna, 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 mi dera Hosanna, 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 mi dera. Alleluia. Terai na nene na haranao Jesus. Mi dera si mankalaza, mi dera si mankalaza ni anaranao. Jesosio, Jesosio, mi dera si mankalaza ni anaranao. Jesosio, Jesosio, alleluia, 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 alleluia. Mafinaritra be miaraka am Jesosy, mafinaritra be miaraka am Jesosy, feno fifaliana. Mafinaritra be miaraka am Jesosy, mafinaritra be miaraka am Jesosy, mafinaritra be miaraka am Jesosy, feno fifaliana. Mafinaritra be, alleluia. Tenenyo akaikinao hoe faly be anao fa manana ny tompo hoe alleluia. Feno fifaliana, mafinaritra be miaraka am Jesosy, feno fifaliana, feno fifaliana. Mafinaritra be miaraka am Jesosy. Lasa farany feno fifaliana, mafinaritra be miaraka am Jesosy. Alleluia. Afaka mitehaka ho an'ny fobenao androany. Alleluia. Otsika ankalaza azy androany, otsika ame voninahitra azy amin'ity maraina ity. Misy antony ve atongavanao eto androany, afaka tena anatonanao azy amin'ny fanasy amin'ny famarinana. Halleluia. Lo tena nandratra ny fofotsika isika amin'ity maraina ity, tsy andrandra zavatra hafa afa-tsy ny tompo reny antsy. Halleluia, halleluia, halleluia. Misandrata tompo, misandrata amin'ny afo indrindra anao, misandrata tompo. Alleluia, alleluia. Imela, Imela, Okaka, Oyekeru.
Imela, Imela, Yesembo, Imela, 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 O Kaka, O Yekeru, Imela, Imela, Yesembo. Lotsika rehetra mbola ilaza ihany misaotra anao, misaotra, misaotra, ray tsy toy manao zao rehetra izao, misaotra, misaotra Tompo, amsaina ny fahatsaranao aho. Halleluja. 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 Mankasitraka anao aho. Kereta yari laza we misaotra, misaotra, ray tsy toy manao zao rehetra izao, misaotra, misaotra raio, o Tompo, Halleluja, misaotra, ray tsy toy manao zao rehetra izao, misaotra, misaotra Tompo. Ndao velantsika andeha zany fekiry zany a raha lasiana bavy eo aza atao hira fotsiny zany androany fa ninina teny aloky ny vavantsika dia aoka tena iainga avy anaty lalany fotsika izany. Sandrindra tompony antony anandratanahy ny fakasitranahy ho anao Jesosy amin'ny zavatra rehetra Tompo, amin'ny fitondranao, amin'ny fitantananao. Halleluja. Saotra Jesosy, saotra Tompo ny amin'ny safidiananao anay tsiraray avy iangona, afaka hiara ilaza ny atsaranao, afaka hiara ilaza amin'ny fonay manontolo, fakasitananao Jesosy. Halleluja, halleluja. Fatompy anao mpanjakanay, ro fagakana nataonao mafaly anay, ny famonje mahatonga anay hianam-pizaharanay. Fatompy anao mpanjakanay, ro fagakana
nataonao mafaly anay ny famonjena mahatonga anay hianam-pitsarana raha io lazainay fa tianay ianao ho lazaina ny fitiavanay raio lazainay na ianao ny fitiavanay ianao mandraky izay aminao no anandratanay ny masonay iaraka ilazizay fapanjaka ianao ny fotoana toy izao natokanay ilera nanao tompo famerikana fatokianao panjakanay no fagagana nataonao mafaly anay ny famonjena mahatonga anay hianam-pitsarana raio lazainay fa tianay ianao ho lazaina ny fitiavanay raio lazainay fa tianay ianao ny fitiavanay ianao mandraky izay raio lazainay fa tianay ianao ho lazaina ny fitiavanay Alleluia raio lazainay fa tianay ianao ny fitiavanay ianao mandraky izay ny fitiavanay ianao mandraky izay ny fitiavanay ianao mandraky izay fitiavanay ianao mandraky izay Alleluia Alleluia ilay mendrika indri ilay mendrika indri nainahariza tompony zaretriza ilay mendrika indri ilay hariza tompony zao rehetra izao
mendrikioderay o irayntsika rehetra zany alohantsika iray feo androany ira tsara azao zany androany ilay mendrika izy ilay nahary zao tompony zao rehetra izao mendrikioderayna mbola irao ihany hoe ilay nahary zao tompony zao rehetra izao mendrikioderayna teny maraina taminy ariva teny maraina hatraminy ariva tompo misandra 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 Alleluia Alleluia zany mihitsy tompo Alleluia tena marinao anatin'ny fotsika ve zany raha lasa mamary fa amin'ny zavatra rehetra dia mametraka ny tompo ambony foana izy mametraka ny tompo ho mialohan'ny sitrapontsika Alleluia fa zany fiankohofana sy fiderana zay akasitrahany tompo androany ty ny ampanginatsika ny amintsika rehetra ampanginatsika ny sitrapontsika fanana fiankohofana fiekenan'Andriamanitra tahaka ny tenin Jesosy hoe tsy ny sitrapoko tompo fa ny sitraponao Alleluia ny sitraponao Alleluia Jesosy aoka sitraponao Jesosy no atao tsy mianay satria fantatra ity raha tsy misaina fa tsy nianay izahay dia toy ny olona izay mankalaza anao amin'ny olo-tsay fotsiny kanefa ny fonay lavitra anao Andriamanitra fa aoka tena isy fiandrandrana anao anatin'ny fony vahoaka anao tsy ny sitrapoko fany anao tompo kanefa rehefa ny sitraponao no atao dia momba anay ny fahasoavanao azany tompo no antony hijoroana eto androany
ametraka anao ambony ny zavatra rehetra. Anatin'izao fiankovana izao. Ity anao andriamanitro, ity anao lay tiay taloha, ity anao ka hampianaro aho, ity anao aminy fosaina sy fana. Ity anao andriamanitro, ity anao lay tiay taloha, ity anao ka hampianaro aho, ity anao aminy fosaina sy fana. Ity Tompo aminy foko aho, ity any Tompo aminy saiko aho, ity any Tompo aminy fana, aminy fo sy ny saiko ary ny fana. Ity any Tompo, ity any Tompo aminy foko aho, ity any Tompo aminy saiko aho, ity any Tompo aminy fana, aminy fo sy ny saiko ary ny fana. Ity anao andriamanitro, ity anao lay tiay taloha, lay tiay taloha, ity anao ka hampianaro aho, ity anao aminy fosaina sy fana. Ity anao andriamanitro, ity anao lay tiay taloha, ity anao ka hampianaro aho, ity anao aminy fosaina sy fana. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de ma pensée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime pour tout ce
que tu fais, Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de ma pensée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Irayan itianawa, itianawa, handemanichu, itianawa, laiti aitalu, itianawa, kampianaruau, itianau, aminifu, saina sifana, itianawa, itianawa, andiamanichu, itianawa, laiti aitalu, itianawa, kampianaruau, itianau, aminifu, saina sifana. Itianau, aminifu, saina sifana. Itianau, aminifu, saina sifana. Hallelujah. 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 Jesosy eo, aoko zava-marina ny mpona izany. Raoka ianao ny tena njaka marina ny mpony ny vahoakanao Andriamanitra. Mba hisy fahamarinana ny mpona itsararay avy. Hisy fahamarinana ny mpona itsararay avy. Halleluja. Mbola toerana izay ahafahanay manantona ny altaranao indray izao fotoana izao. Ahafahanay manitsana ny zavatra rehetra. Mialohan'ny fiavianao Jesosy, dia toy ny emboka manitra eo anatrehanao ny fiainanay. Raha mihiran'izany hiry izany izahay, raha mitoetra eo amin'ny toerana misy anay eto izahay ankehitriny, raha manao ny asa fanomponao izahay na amin'ny fitendrena na amin'ny lafiny rehetra na nitsoinao eto izahay hiaraka androany. Aoka ho manompofony eo anatrehanao Andriamanitra ny fiainanay eto anatrehanao ankehitriny. Tsy tahaka ny kipantsona maneno kanefa tsisy fitiavana ny mponay. Tsy hira fotsiny, tsy hanao fanatitra, tsy heno toroteny,
tonga eto amin'ny tranonao izahay, kanefa hoy ianao rehefa mandanja ny fonay ianao dia hoy ianao hoe tsy manam-pitiavana, tsy mahita famarinana ny po, ampianary ny olonao Jesosy. Anana tahotra anao, eo amin'ny fiainan'izy ireo. Anana zotom-panamarina ny amin'ny fanompona anao, anana firehetana hafanapo ny amin'ny tranonao Tompo, ny amin'ny fanompona. Ararotana lasianabavy izao fotoana izao, anatona antsika ny Tompo marina, marina. Sambana mafy ny fonao, fa toerana anankiray, ty toerana ity sy ahafahantsika mamotsitra ny izay tokony havotsitra rehetra. Raha ohatra ka tsy torotoro eto ianao, aza mieritreritra ho torotoro any amin'ny toeran-kafa, aza mieritreritra ho torotoro eny amin'ny sehatra misy an'izao tontolo izao. Vaoaka isika androany, anatorotoro ny fotsika. Fantatsika tsara ny fahotany Davida, fa zavatra tena tsy nakasitrahany tompony nataony. Fa Davida dia efa nialoha lalana antsika, ary voalaza ny bokin'ny Hebreo fa Davida dia ho isan'ny vavolombelona ao anatin'ireo vavolombelona maro be izay hijery ny fotsika ihany koa ankehitriny. Raha nanome ohatra ny amin'ny fanetretena Davida, iza moa isika raha lasianabavy tonga eo anatrehany Tompo isika, manahoana ny fotsika. Fotsika samy anoritoro ny fotsika androany, anetry tena eo anatrehany Tompo. Misy amintsika efa ela, tena efa ela, nasitsika fiarovana, ny fotsika tsy navelantsika hikasika atsika ny Tompo. Fa androany mamela ny Tompo hikasika ny fo. Tsy misy ezaka mila ataotsika, fa ny anjarantsika dia manokatra ny fotsika eo amin'ny pelantanany Tompo. Dia milazany Tompo, kasio a Tompo, ahetreo aho. Halleluja. Saotra Jesosy. Saotra anao Tompo fa mamangy any tsiraray avy ianao andro.
mikasika ny fony tsararay avy ndray ianao. Eo amin'ny toerana izay misy azy ireo avy. Alleluia. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Ka mahazo toerantsika amin'izao fotoana izao. Alleluia. Faly ve ianao tonga eto androany? Mino fa tsapantsika hoe ny fotoana tahaka izao dia fotoana izay ahafahantsika manompo ny tompo. Ary ahafahantsika manompo ny tompo amin'ny lafiny rehetra mihitsy eo anivon'ny fiainantsika. Ny fotoana tahaka izao dia tena hoe fanompoana ary anatina fanompoana dia mitady ny fotsika Andriamanitra. Amen. Mitady ny fotsika ny tompo eo anatrehany zavatra rehetra ataontsika, na mihira fiderantsika na inona ataontsika, dia izao hoe tokony isy fiandrandrana ny tompo ao anatin'ny fotsika. Amen. Raha ohatra ka tonga eto isika kanefa tsisy ohatrany hoe fanirinana etaeta akory ao anatin'ny fotsika, raha tonga eto isika miaraka amin'ny famafipo nefa tsy manaiky isika ho kasihan'Andriamanitra akory, dia zava-poana iny atongavantsika eto raha lasy anabavy. Anao ny fanatritsika amin'izao fotoana izao azay ny tiako anetanana ny fotsika. Tsy hamaky tenin'Andriamanitra amintsika fa ohatrany hoe izarany fo kely amintsika fotsiny. Ho avy ny andro izay fa tsy ho ela dia ho avy ny tompo. Tsaroanareo ngamba tamin'ireny Covid-19 ireny na ohatra hoe le teo le nisy korotan'iny ny firenena, rehefa tsisy ny fotoam-bavaka izay vao tsapantsika niny masarobidy ny fotoam-bavaka. Dia nefa tsika indraindray tonga eto isaky ny alahady mora mandeha amin'ny fahazarana isika, tsy mora voatoritory ny tompo ny fotsika. Azay ny tiako teny fampizarana amintsika hoe araroto ny fotoana, fa ho avy ny andro tsy fantatsika izay hitranga amin'ny lahady heriny na tsy fantatra afaka ray volana, fa raha sanatry mikorotana ny tany eo tsika vao tahaka an'ilay Virjina 10 adala. Aiza tompo inona no raisiko? Allo pastera nga tsisy fotoam-bavaka, satria maninona mitady isika fa dia mbola milamina ny tany raha lasy anabavy dia araroto ny fotoana. Amen. Raha mbola afaka na ivolatsika io tsisy dikany io amin'izany andro zany, fa andaontsika tena hanompo ny tompo amin'ny fahatokiana. Amen. Raha nitahiny tompo isika dia ndao tena hanome azy amin'ny fotsika ray manontolo isika. Amen. Misy fijona vavolombelona kely fampizarako amintsika. Nisy taona resy lahatra manokana izay mivady tanatina fanomezana, ary izay moa rehefa mamedy isam-bolana. Dia nisy taona tanatina ohatrany hoe le chiffre teo ihany, tsy niova ny chiffre fa nanome, fa lasa ohatrany hoe fahazarana nanomezanay tamin'izany. Nisy fotoana moa zany fa tsy hoe tamin'izany. Dia nisy foana namaky ny bokin'ny Korintiana, dia mandalo foana ny teny ary fantatra foana ny teny fa ohatr'izay ny tompo rehefa mamangy atsika. Azay no antony hoe mila manaiky isika ho vangin'ny tompo ihany koa. Amen.
dia lay teny tao amin'ny Korintiana hoe ao koa izy rehefa manomentsika dia miampifaliana ho an'ny tompo. Amen. Tsy hanome amin'ny alahelo sy fahateriterena, contrainte zany na tristesse na contrainte ozy izy. Ary tena nanaitra be analy teny, tena ni-interpelle be analy izy satria izy taona tokoa ianao tonga ny volana anankiray dia ohatrany hoe namme. Misy taona somary mafy le izy satria anatin'ny volana anankiray ho anahy manokana zany. Ohatrany hoe le zavatra rehetra io fa le chiffre iny ihany fa nena vesatra le izy. Tsy haiko na misy taona nareo tratran'izay satria manana ny fanarahana amin'ny tompo izay isam-bolana. Dia nena vesatra le izy satria teo ny dépense maro samihafa fa lasa ohatra ny mavesatra. Dia teo ny tena nanairan'ny tompo anao hoe aza manome amin'ny faneriterena na ny alahelo. Amen. Azay ny tiako hoe anairana ny fotsika amin'ity androany ity. Ndraindray tsika efa zatra ohatrany hoe manome, na ndraindray tena ohatrany hoe ty le chiffre dia tena lasa mafy be amintsika le izy. Tsy hoe voatery hoe mifixe chiffre tsika, tsika tsy ambany lalàna akory. Fa misy ohatrany hoe le fahazarana zany, na raha vao misy faneriterena kely fotsiny any am-potsika dia efa tsy akasitrahan'Andriamanitra izay. Fa oka hisokatra ny fotsika ho an'ny tompo. Amen. Izy taona rehefa foazon'ny tompo tamin'izay zay isam-bolana manome, fa misy taona tena sokafan'ny tompo ny fo dia manome ihany. Amen. Satria zava-dehibe no ahafahantsika renouveler isan'andro. Manaiky tarian'ny fanamasina isan'andro isika. Amen. Ka eo zany tiako hoe aprisiana antsika fotsiny hoe tandremo no ohatrany hoe tsy hoe ratsy akory mandrotsaka kely, tsy hoe ratsy akory mandrotsaka be, fa oka tsisy faneriterena, tsisy alahelo amin'ny fanomezantsika azy. Amen. Fa tena hanome an'izany amin'ny kahalalahana tanteraka. Azonareo fa zany amin'ny kahalalahana zany efa niainana zany daholo tsika rehetrarehetra. Misy taona tena misy faniriana ny epona hoe Jesosy tena atokako anao ty. Iny ilay fahalalahana iny, ary iny toepo iny mila tazomintsika ao anatin'ny fanomezana ho an'ny tompo. Amen. Tahiny tompontsika mety isan-kerinandro, mety isan'andro, fa aokatsika tena hanome an'izany amin'ny fotsika ray manontolo. Amen. Dia andao anatin'izany fo zany no ahafahantsika manolotra ny fanahintsika ho an'ny tompo amin'ity androany ity, dia hanome amin'ny fifaliana tanteraka isika androany. Alleluia. Dia afaka mandroso sika vaniarina dia anao hira mihetsiketika anankiray. Dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré, car Jésus m'a libéré, car Jésus m'a libéré. Alléluia. Antsika te mafy ho an'ny tompo hatrany androany. Alléluia. Fotoan'izao afatsika andreny amin'ny tenin'Andriamanitra indray dia manasantsika anokatra ny fotsika amin'ity androany ity
satria araka ny teniko teo hoe ho avy ny andro raha lasianabavy a zay tadiavantsika ny tenin'Andriamanitra fa dia mbola malalaka ny fotoana dia andaontsika tena hanokatra ny fotsika ary aokontsika ho attentif tena hifantoka ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Hifantoka ny amin'ny tenin'Andriamanitra satria raha vao tsy mifantoka ny amin'ny tenin'Andriamanitra tsy hoe resaka concentration fa attentif tena vonona iaino hoe inona ny tenin'ny tompo ahy. Amen. Dia izay no angatahako amintsika hoe sokafo ny fotsika amin'ity androany ity dia aokontsika hanokatra ny fo dia anaiko tarafo ny tompo hoe inona ny ao anatin'ny fotsika amin'ity androany ity. Amen. Ka raha misy dingana takiany tompo ho ataontsika aza misalasala isika fa aoka anana fankatoavana ao anatin'ny fotsika. Amen. Raha isika raha lamansora amin'izao fotoan'izao dia raha isika koa Viviane izay andika ny teny androany. Mialohan'ny akaran'ny raha lamansora dia andaontsika araka hitsangana farany arany raha sitrakitsika indrindra dia ho fanomanantsika ny fotsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia misy an'ity ry ty hoe Saint-Esprit, quand tu es là, mon âme lit dans la joie, ta présence ça même mon réconfort. Hoy zany hoe fanamasinao rehefa eto ianao dia mitondra fitsaranao ahy. Eo amin'ny fanatrehanao no misy ny zavatra rehetra, misy ny fanasitranana, misy ny fanafahana. Saint-Esprit, quand tu es là, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça m'est mon réconfort. Toute la paix, toute la joie, il remplit mon cœur. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, quand tu es là, Saint-Esprit, quand tu es là, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça m'est mon réconfort. Toute la paix, toute la joie, il remplit mon cœur. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre que toi. dans ta présence, Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, ressens-moi plus fort. Dans ta présence, il y a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, ressens-moi plus fort. Dans ta présence, il y a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre que toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, quand tu es là, rehefa eto ianao fanamasinao dia misy fifaliana ny foko, ny fanatrehanao no fitsaranao ahy, fiadananao, fifaliana avy aminao no mameno foko. Fanahy masonao tsy misy tohanao eo amin'ny fanatrehanao. dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, ressens-moi plus fort. Dans ta présence, il y a la délivrance.
penalô, irão faranza dans ta présence. dans ta présence, viendra la guérison. Dans ta présence, mon sentiment plus fort. Dans ta présence, viendra la délivrance. Amen. Saint-Esprit, n'appelle à l'autre que toi. Saint-Esprit, n'appelle à l'autre que toi. Saint-Esprit, n'appelle à l'autre que toi. Merci Seigneur, Misaotra tompo, merci Jésus parce que tu es là. misaotra fa eto ianao Jesosy. Tu es là pour guérir notre cœur. Ary eto ianao hanasitrana ny fonay. Tu es là Seigneur pour nous parler. Eto ianao hiteny aminay. Tu es là pour répondre à nos besoins spirituels. Ary eto ianao amaly ny etaentanay ara-panahy. Tu nous as sondés et tu connais. Ianao efa nijery anay dia nafantatra anay tompo. Rien ne t'est caché. Ary tsy zavatra miafina aminao. Nous sommes ton peuple et nous t'appartenons. Vahoakanao zay ary ianao zay. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi Ary tompo tena te hanome anay manontolo anao izay. pour que tu disposes en chacun d'entre nous. Mba tena ho ampiasainao ny tsirairay avy. Sonde-nous Seigneur, Dinio izahay tompo. parle-nous. Mitenena aminay. Seigneur, nous avons besoin de toi Tompo mila anao et izahay. nous n'avons personne d'autre que toi, Ary Seigneur. tsy manana afa-tsy ianao izahay. Seigneur, merci. Tompo misaotra. Merci parce que tu es là. Misaotra satria eto ianao. Tu es vivant, tu es présent Velona ianao ary eto ianao. et tu veux glorifier ton nom, Seigneur. Ary tena hoe tianao omena voninahitra ny anaranao. Merci Jésus. Misaotra Jesosy. Merci Seigneur. Misaotra tompo. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Afaka mahazo toerantsika. Bonjour à tous et bonjour aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Miarabantsika rehetra dia miaraba andreo izay manaraka anabaka na mivantana ihany koa. Et tous ceux qui nous suivront plus tard en Ary ligne. ireo izay mbola hijery ao aorianao ao amin'ny manabaka. Soyez tous les bienvenus. Dia tonga soa ianareo rehetra. Que le Seigneur nous bénisse. Dia Amen. ny tompo hitantsika. Oui. Nous allons parler un peu aujourd'hui Hiresaka isika androany de comment vivre une vie chrétienne normale. hoe ahoana fomba hiainana fiainana kristiana araka ny tokony ho izy. Vivre une vie chrétienne normale. Miaina fiainana kristiana araka ny tokony ho izy. Si je dis une vie chrétienne normale, c'est parce qu'il y a une vie chrétienne qui n'est pas normale. Raha miresaka hoe fiainana kristiana izay araka ny tokony ho izy dia misy tsy izy Ça zany. veut dire qu'il y a une vie chrétienne, je dirais plutôt religieuse. Zany hoe misy fiainana kristiana izay mandeha amin'ny fombafomba. Et pour cela, je vais faire un petit rappel par rapport à ce que j'ai parlé la dernière fois. Dia hampatsiaka kely ny zavatra niresahako tamin'ny farany. On a parlé du recensement que David avait fait, Niresaka isika ny fanisam-bahoaka izay nataon'i Davida sans le consentement du Seigneur, izay tsy nankatoavin'ny tompo. et qu'il avait à choisir entre 3 fléaux, Dia tsy naintsy nisafidy izy loza anankitelo. et il avait donc choisi d'être puni par la main du Seigneur, Dia nisafidy izy no hoe ho ahitsy ny tanan'ny tompo. parce que le Seigneur, quand il corrige, quand il punit, c'est avec amour. Satria ny tompo raha ohatra ka manitsy
dia amin'ny fitiavana. Amen. Amen. Nous avons parlé de la vérité et la grâce. Ary nresakitsika ny fahamarinana sy ny fahasoavana. Que Jésus est venu avec la vérité et la grâce. Hoe Jesosy dia tonga niaraka tamin'ny fahamarinana sy ny Il fahasoavana. n'est pas venu avec la vérité seulement, Tsy tonga fotsiny izy niaraka tamin'ny mais fahamarinana avec la grâce seulement, na hoe tamin'ny fahasoavana fotsiny mais il est venu avec la vérité et la grâce. fa tonga izy niaraka tamin'ny fahamarinana sy ny fahasoavana. Nous avons vu que le Seigneur, il est bon, Ary hitantsika hoe tsara ny tompo, mais nous avons vu aussi qu'il est aussi juste. fa hitantsika ihany koa fa izy dia marina. Il est bon et juste. Izy dia marina sy tsara. Amen. Amen. Donc, pour revenir un peu à l'histoire de David, Ary raha iresakitsika iverina kely isika amin'ny tantaran'i Davida, lorsque David a pris conscience de son acte, rehefa tonga saina tamin'ny zavatra nataony Davida, il est allé à un endroit dia nandeha nakany amin'ny toerana anankiray izy, sur le mont Morija, tany amin'ny tendrombohitry Moria, où il s'est repenti, izay nibebaka tany izy a, il a demandé pardon au Seigneur, dia nifona tamin'ny tompo izy, il a dressé un autel dia nanamboatra altary izy, et il a rendu grâce au Seigneur. dia nisaotra ny tompo izy. Et c'est cet endroit-là Dia teo amin'ny toerana io a, où il a voulu acheter le terrain izay naniry izy a nividy an'ilay toerana, le tany, pour bâtir un temple pour le Seigneur. mba ahafany manorina tempoly ho an'ny tompo. Mais comme il avait versé beaucoup de sang, Fa noho izy nandatsaka raha be dia be a, le Seigneur ne lui a pas permis de bâtir son temple. dia tsy navelan'ny tompo izy a hanangana an'ilay tempoly. C'était son fils Salomon Fa ny zanany Solomona qui est venu bâtir ce temple. no nanangana an'izany tempoly izany. Où est-ce que ce temple a été bâti? Ary taiza io tempoly io no natsangana. Je répète, c'était sur le mont Morija. Averiko ihany a teo amin'ny tendrombohitry Moria. Et je répète encore que c'est là où David s'était repenti. Dia averiko ihany eto teo a i Davida no nibebaka. Donc c'est un terrain de repentance. Izany hoe toerana fibebahana zany io. Mais c'est sur cette montagne de Morija aussi Fa teo amin'ny tendrombohitry Moria ihany koa qu'Abraham allait sacrifier son fils, no nitondrany Abrahama ny zanany ho atao sorona, qu'il avait fait un autel, nanao altary izy, mais que le Seigneur a pourvu fa ny tompo no et nanome, que son fils a été épargné. dia avotra ny zanany. Donc c'est un endroit qui a vraiment une importance capitale Tena hoe toerana tena manana ny lanjany zany a, parce que c'est un endroit de repentance, un terrain de repentance, satria toerana tany fibebahana, mais c'est aussi un endroit qui nous rappelle fa, le sacrifice que Jésus allait accomplir sur la croix. fa toerana ihany koa izay mampatsiahy antsika ny sorona izay ho ataon'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana. Parce que c'est par le sacrifice de Jésus Satria tamin'ny alalan'ny sorona nataon'i Jesosy que nous avons été sauvés no namonjena antsika, à partir du moment où nous avons cru nanomboka tamin'ny fotoana izay ninoantsika et que nous nous sommes repentis de nos péchés. ary nibebaka tamin'ny fahotantsika isika. J'espère que vous me suivez. Mino aho hoe maharaka anahy nareo a. Alors, donc c'est pas un endroit qu'on a choisi comme ça au hasard, Izany hoe tsy toerana fidividiana kisendrasendra fotsiny le mais izy c'est un a, endroit très symbolique fa tena hoe toerana manandany tantarany, et qui a une signification particulière pour nous ary toerana izay misy dikany lehibe ho atsika et pour l'Église. sy ho an'ny fiangonana. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Satria fiangonana dia tenan'i Kristy, C'est la famille de Dieu. ankohonan'Andriamanitra, Et pour faire partie de ce corps de Christ, ary mba ahafahantsika ho ao anatin'izany tenan'i Kristy izany a, il faut croire en Jésus,
dia mila mino an Jesosy isika, se repentir de ses péchés mibebaka any amin'ny fahotana, et recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. dia mandray an Jesosy aho ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Ary rehefa mandray an Jesosy aho ho tompo sy mpamonjy ny tena ce n'est manokana, pas une prière qu'on répète, dia tsy vavaka averina fotsiny le izy, mais c'est une décision qui vient de notre intérieur fa tena hoe fanapaha-kevitra miainga avy ao anatsika, de tourner le dos au monde, tena hoe mamela an'izao tontolo izao any aoriana, d'abandonner la vie passée, mamela ny fiainana taloha, la vieille nature ilay olona taloha, et marcher en nouveauté de vie, dia mandeha amin'ny fiainana vaovao, marcher dans une vie nouvelle. mandeha ao anatina fiainana vaovao. Et là donc on est greffé, Dia eo isika dia tafakambana, on fait partie de la famille de Dieu. ary ao anatin'ilay ankonan'Andriamanitra. Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 5, Paoly dia nanoratra ao amin'ny Efesiana toko 5, je pense que c'est le verset 32. eo amin'ny 2:30. Il a dit que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. L'Église, c'est un mystère. Ny fiangonana dia zava-miafina. Et donc nous avons besoin de la révélation du Seigneur Izany hoe mila ny fanambaran'ny Tompo isika pour comprendre ce mystère. mba ahafahantsika matakatra an'io zava-miafina io. Nous avons besoin du Seigneur Mila ny Tompo isika pour nous aider à décrypter ou à comprendre les choses de l'esprit. mba ahafahantsika matakatra ny zava-panahy. Notre petite tête et notre petite intelligence, Ary ny lohantsika izay kely ny fahalalantsika kely notre intelligence humaine ne peut pas comprendre le mystère de Dieu. ary ny fahalalantsika maha olombelona dia tsy afaka matakatra ny zava-miafina C'est pour Andriamanitra. cela que nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur Ary izay mahatonga antsika mila ny fanahin'ny Tompo pour nous aider à comprendre les choses de l'Esprit. mba ahafahantsika matakatra ny zavatry ny fanahy. Et l'Église, elle est spirituelle, Ary ny fiangonana dia zava-panahy. la maison de Dieu, Ary ny tranon'Andriamanitra une maison qui n'est pas faite de main d'homme. trano izay tsy natao ny tanan'olombelona C'est un mystère. dia zava-miafina. Donc, nous allons parler de la réalité de l'Église. Dia iresaksika ny maha izy azy ny fiangonana Dont nous sommes membres les uns les autres. izay itsika rehetrarehetra ireo dia ao anatiny. Ce qu'il faut comprendre, Ary ny tokony ho c'est takatsika que l'Église, ce n'est pas un lieu physique. dia ny fiangonana dia tsy trano hita maso akory, toerana hita maso. Ce n'est pas ici. Tsy ity ny fiangonana. Ça, c'est notre local de réunion. Ity dia toerana izay ivorintsika fotsiny. Mais l'Église, c'est toi et moi. Fa ny fiangonana dia zaho sy ianao. Nous faisons partie du corps de Christ. Ary isika dia ao anatin'ilay tenan'i Kristy. L'Église n'est pas un lieu physique. Ny fiangonana dia tsy toerana hita maso Et l'Église n'est pas un jour non plus. C'est pas un jour. ary ny fiangonana ihany koa dia tsy andro anankiray. C'est pas l'Église, c'est le dimanche. Ny fiangonana dia tsy hoe alahady. Non, ce n'est pas ça. Tsy izay Parce que ce qu'on a toujours compris depuis toujours, satria zavatra azontsika hatramin'izay c'est que l'Église, c'est un endroit dia hoe ny fiangonana dia où toerana on se rend tous les dimanches izay andehanana isaky ny lahady pour chanter, mba hirana, pour faire de l'offrande, mba hanaovana pour fanatitra, écouter un message, mba hianoana hafatra, pour prendre la table du Seigneur, andraisana ny fanasana pour se saluer les uns les autres. Et c'est fini ifampiarabana l'Église, on s'en va. dia tapitra ny fiangonana dia lasa. L'Église, c'est plus que ça. Fa ny fiangonana dia mihoatra noho izany. L'Église, c'est tous les jours. Ny fiangonana dia isan'andro. Amen. Amen. Nous sommes liés les uns les autres
ary tsika dia mifamatotra pas le dimanche, isaky ny alahady mais tous les jours. fa tsy isaky ny alahady fa isan'andro. Tous les jours. Isan'andro. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Ary tsika dia mifandray isan'andro. Nous sommes en communion avec le Seigneur tous les jours. Ary tsika dia mifandray amin'ny Tompo isan'andro. Votre vie nous intéresse Ary ny fiainanareo dia mahaliana anay. et notre vie vous concerne. Ary ny fiainanay dia tokony mahakasika anareo. Parce que nous sommes une famille. Satria tsika dia ankohonana La anankiray. famille de Dieu. Ankohonan'Andriamanitra. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des membres isolés. Ary tsika dia tsy tena izay tafasaraka. Ouais. Donc, quand il y a un membre du corps qui s'isole, Fa rehefa misy momba ny tena anankiray izay qu'est-ce qu'il tafasaraka devient? dia lasa ohatry ny ahoana izy? Il meurt. Maty izy. Il meurt. Mifaty izy. Les membres sont faits pour appartenir à un corps. Fa ny momba ny tena dia natao hitambatra amin'ilay tena. Amen. Amen. Et c'est ce que nous sommes. Ary izany isika. Donc, nous faisons partie de ce corps Izany hoe ao anatin'ilay tena iray isika parce que nous nous sommes repentis de nos péchés satria isika efa mibebaka any amin'ny fahotantsika. et maintenant nous marchons dans une nouveauté de vie. Dia amin'izao isika dia mandeha ao anatina fiainana Mais comment vaovao. se fait justement cette nouvelle vie? Fa ohatry ny ahoana izany fiainana vaovao izany? Nous allons prendre notre Bible Andray ny baibolitsika isika dans le livre de Jérémie, chapitre 18. ao amin'ny bokin'i Jeremia toko 7. Jérémie, chapitre 18, on va lire à partir du verset 1. Jeremia toko 7 andiny voalohany. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jéhovah. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Mitsangana ka midina ho any amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga ary any no hampandrenesako anao ny teniko. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il le trouva bon de le faire. Dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga aho ary indro nanao ny asany teo amin'ny ankodina fanaovana izy ary raha simba ny vilany ataony araka izay mazana miseho amin'ny tanimanga eny an-tanan'ny mpanefy dia ataony vilany afindray arak'izay tian'izy mpanefy tanimanga anaovana azy. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ny mpanefy tanimanga. Ity va aho ry taranak'Israely, ho Jehovah. Indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy dia toy izany ianareo eo an-tanako ry taranak'Israely. Vetivety eo dia milaza firenena sy fanjakana, ongotako sy azerako ary oravako. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena noteneniko izany dia anenenako kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy ary vetivety kosa aho dia milaza firenena sy fanjakana ahoriko sy amboleko. Nefa raha manao izay ratsy eo imasoko izy ka tsy mihaino feoko
dia hanenenako kosa ny soa izay nolazaiko anasoavako azy. Alors, ici, le Seigneur a parlé à Jérémie, son prophète. Teto ny tompo a dia nresaka tamin'i Jeremia izay mpaminaniny. Il a dit, lève-toi et descends. Ary niteny tamin'izy hoe mitsangana dia midina. Lève-toi, Mitsangana c'est-à-dire prends une initiative, ny dikan'izany hoe mandraisa fanapa-kevitra. prends une décision, Mandraisa fanapa-kevitra. sors de là où tu es Mivoa amin'ny toerana izay misy anao io et descends. dia midina. La parole ne dit pas, va dans la maison du potier. Izy miteny dia tsy milaza hoe mandehana any amin'ny tranon'ny mpanefi tany Mais manga, descends dans la maison du potier. fa hoe midina ao amin'ny tranon'ny mpanefi tany manga. Abandonne ta position. Elao a le toerana misy anao. Sors de là où tu es Mivoa hoe eo amin'ny toerana izay misy anao et rabaisse-toi, dia midina ianao a, humilie-toi. manetreteny ianao. Donc il parle là d'une attitude de cœur, Izany hoe miresaka izy eto a toe-po qu'il avait besoin de s'abaisser, hoe tena mila midina izy a, il avait besoin de s'humilier mila manetriteny izy pour aller dans la maison du potier. mba handeha any amin'ny tranon'ny mpanefi tany manga. Pour faire quoi? Mba hanao inona? La Bible nous dit, là je te ferai entendre mes paroles. Dia ny baiboly dia miteny a hoe Toujours le any no verset. ampandrenesako anao a ny teniko. Donc, l'attitude que Dieu a demandé à Jérémie, Izany hoe ny toetra izay nangatan'Andriamanitra c'est tamin'ny qu'il avait Jeremia besoin d'avoir un cœur disposé, dia hoe mila manana fo vonona izy, il avait besoin d'avoir un cœur ouvert, mila manana fo misokatra izy, il avait besoin de s'humilier pour pouvoir entendre la parole que Dieu voulait lui dire. hoe mila manana fanetreteny izy a mba ahafahany maheno any teny a izay holazain'Andriamanitra aminy. Amen. Amen. Il avait besoin de vider tout ce qu'il avait acquis, Tena hoe mila manafoana ny zavatra izay efa nianarany rehetra izy tout a, ce qu'il croyait savoir, izay nieritreretiny fa hainy rehetra, s'humilier manetritena pour entendre ce que Dieu avait à lui dire. mba aheno a izay zavatra holazain'Andriamanitra aminy. Amen. Amen. Donc l'attitude que Dieu nous demande, Izany hoe ny toetra izay angatan'Andriamanitra amintsika lorsque nous écoutons sa parole, rehefa mihaino ny teniny isika c'est de nous vider dia ny anafoana ny ao anatsika pour pouvoir l'écouter. mba ahafahantsika mihaino azy, Nous humilier manetritena devant le Seigneur. eo anatrehan'ny tompo. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jérémie est arrivé dans la maison du potier? Fa inona ny zavatra nitranga rehefa tonga tao amin'ny tranon'ny mpanefi tany manga Jeremia? Parce que la parole dit que Dieu allait lui parler. Satria ny tenin'Andriamanitra dia niteny hoe Andriamanitra dia hiresaka aminy, Mais hiteny la aminy. suite, nous ne voyons pas Dieu en train de lui parler. Fa rehefa avy eo nefa tsika tsy mahita an'Andriamanitra miresaka aminy. Mais il a vu une chose. Fa nahita zavatra anankiray Le izy. verset 3. Eo amin'ny andiny Je fahatelo, descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefi tany manga aho, ary indro nanao ny asany a teo amin'ny akodina fanaovana izy. Au verset 2, il avait dit, Teo amin'ny andiny faharoa izy je dia te niteny ferai a entendre mes paroles. hoe ampandrenesako anao ny Mais au teniko. verset 3, il dit, Fa eo amin'ny andiny fahatelo izy dia miteny il voyait le potier en train de travailler sur un tour. hoe nahita ny mpanefi tany manga izy a izay nanao ny asany a teo amin'ny akodina fanaovana. Vous savez, Dieu a plusieurs manières pour parler. Hitanareo Andriamanitra dia manana fomba be dia be a Il peut ahafahana utiliser miresaka amintsika. n'importe qui, n'importe comment pour parler. Afaka mampiasa olona izy, afaka mampiasa zavatra izy a ahafahana miresaka Il peut amintsika. utiliser des situations pour nous parler. Afaka mampiasa toe-javatra izy hiresahany amintsika. Et là, le Seigneur était en train de parler à Jérémie à travers ce potier.
dia teto ny tompo dia nresaka tamin'ny Jérémia tamin'ny alalan'io mpanefy tany io. Donc il a vu le potier en train de travailler. Ary nahita an'ilay mpanefy tany izy teo ampiasany. Je ne sais pas si vous avez déjà vu directement ou à travers des vidéos comment travaille un potier. Tsy haiko na efa hitanareo mivantana na hoe tany anaty vidéo hoe ohatrany ahoana fomba ampiasana mpanefy tany Il zany. prend de la boue, Maka an'ilay tany izy il le pose sur un tour dia apetrany eo amin'ny le fiodinana iny izy et ça tourne. dia ahodina le izy Et à mihodina. mesure que ça tourne, Dia rehefa mihodina le et izy il travaille la boue, dia miasa eo amin'ilay tany manga izy. petit à petit la boue monte Dia tsikelikely dia miakatra ilay tany manga et il forme un vase. dia lasa mavita vilany anankiray na vazy anankiray. C'est comme ça comment le potier travaille. Dia ohatran'izay ny fomba fiasan'ilay mpanefy tany manga. La maison du potier, avant d'aller plus loin. Alohany andehanantsika lavidavitra kokoa ny tranon'ny mpanefy tany manga. C'est qui le potier? Ary iza moa ilay mpanefy tany manga? Et c'est quoi cette maison du potier? Ary inona ilay tranon'ilay mpanefy tany manga? Vous vous rappelez sans doute comment nous sommes faits. Tadidinareo tsara hoe inona nanamboarana antsika? Si nous lisons Genèse chapitre 2, Ary rehefa mamaky eo amin'ny bokin'ny Genesis toko faharoa isika, nous verrons qu'il y a eu, la Bible dit qu'il y a eu une rosée ou une brume. On va lire Genèse chapitre 2. andao vakitsika ao amin'ny Genesis toko faharoa. Le verset 6. Voilà. Teny andiny 6 et 7. fahaenina sy fafito. Mais une brume s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nefa nisy zavona niakatra avy tamin'ny tany ka nandena ny tany rehetra, ary vovotany no namoronan Jehovahandriamanitra ny olona, ary nofofon'ny fofonaina mahavelona ny vavotiny, dia tonga olombelona izy. Donc il y a une vapeur qui s'est levée de la terre. Nisy zavona niakatra avy tamin'ny tany. Donc la vapeur s'est montée, ça a fait une rosée. Dia rehefa niakatra ilay zavona dia lasa tonga rano ilay izy Et avec cette rosée, Dieu a mélangé avec la poussière. dia niaraka tamin'io andoa dia nafangaron'Andriamanitra niaraka tamin'ny Ça fait de la boue. dia lasa tonga fotaka ilay Et izy. c'est avec ça qu'il a formé l'homme. Dia tamin'ny alalan'izay no nanamboarany ny olombelona. Mais après, il a insufflé dans les narines un souffle divin. Fa rehefa avy eo dia ny fofonaina tamin'ny vavotiny Donc la matière avec laquelle Dieu a fait l'homme, zany hoe ny fitaovana izay nampiasain'Andriamanitra c'est une matière qui vient de la terre. dia avy amin'ny tany. C'est seulement le souffle qui vient de Dieu, qui vient d'en haut. Fa ny fofonaina no avy amin'Andriamanitra avy any ambony. C'est pour cela que lorsqu'il reprend son souffle, Zay no mahatonga hoe rehefa alainy indray ny fofonainy qu'est-ce qui se passe? dia inona ny zavatra L'homme trano meurt dia maty ny olona. et la chair redevient à la poussière d'où elle est venue. Dia nofo dia miverina amin'ny vovoka izay niaviany any. Donc revenons à l'histoire du potier. Dia andaontsika hiverina eo amin'ilay tantaran'ilay mpanefy tany manga. Donc Dieu a dit à Jérémie d'aller dans la maison du potier. Andriamanitra teny tamin'ny Jeremia hoe mandehana any amin'ny ilay tranon'ny mpanefy tany manga. Ce potier, c'est Dieu. Ary io mpanefy tany manga io dia Il Andriamanitra. lui dit d'aller dans la maison de Dieu. Ary nyteny taminy izy hoe mandehana any amin'ny tranon'Andriamanitra. On va voir, il y a deux maisons de Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Ho hitantsika fa misy karazana anankiroa ilay tranon'Andriamanitra. Cette maison en question, c'est l'église. Fa ity trano izay ndresana tety dia fiangonana. Dieu dit à Jérémie d'aller dans l'église Ary Andriamanitra dia niteny tamin'ny Jeremia hoe mandehana ao amin'ny fiangonana pour voir comment le potier, Dieu, comment il travaille. mba hitan'ilay mpanefy tany manga azy Andriamanitra hoe ohatrany ahoana fomba fiasany. Toi et moi, nous sommes l'argile entre les mains du potier. Ary zasenao dia isika ilay tany manga eo an-tanan'ilay mpanefy tany manga. Il est en train de travailler en moi, en toi, en chacun de nous. Dia izy dia miasa ao anatiko ao anatinao ao amintsika tsirairay Nous avy. sommes dans sa maison, l'église, Ary eo amin'ny tranony isika dia ny fiangonana et il est le potier.
dia izy ilay mpanefy tany et il est en manga train de travailler. dia izy dia eo ampiasana izy. N'oublions pas que lorsqu'on a commencé à lire le livre de Jérémie, Ary aza donona fa rehefa nanomboka namaky ny bokin'ny Jeremia isika Dieu a dit à Jérémie, je vais te faire entendre ma parole. dia niteny tamin'ny Jeremia Andriamanitra hoe ampandrenesiko ny teniko ianao. Dieu travaille en chacun de nous d'abord à travers sa parole. Andriamanitra dia miasa ty anatsika tsirairay avy voalohany indrindra ny aloha amin'ny alalan'ny teniny. Mais il a aussi d'autres moyens de travailler en nous et de parler en nous. Fa manana fomba hafa ihany koa nefa izy hiasany ao anatsika sy tenenany amintsika. Lorsque nous avons une disposition de cœur, Rehefa manana fovonina isika nous nous humilions dia manetry tena sous la main puissante de Dieu. eo ambany tana maherin'Andriamanitra Nous nous vidons de nous-mêmes dia manafonany amintsika et nous laissons Dieu nous parler. dia mamela ny tompo hiresaka amintsika. Il nous met sur un tour Dia apetrany eo amin'ilay fiodinana isika et il travaille. dia miasa izy. Mais qu'est-ce qui se passe avec le potier? Fa inona ny zavatra mitranga amin'ilay mpanefy tany Le manga. verset 4 nous dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Ary eo amin'ny andininy faefatra izy dia milaza hoe ary raha simba ny vilany ataony araka izay mazana miseho amin'ny tany manga eny an-tanan'ny mpanefy dia ataony vilany hafa indray arak'izay tian'izay mpanefy tany manga anaovany azy. Revenons à l'histoire du potier pour mieux comprendre. Andao itsika hiverina eo amin'ilay tantaran'ilay mpanefy tany manga Le mba potier, ahafahantsika il mahatakatra bebe prend la kokoa. boue, Maka an'ilay tany manga izy il travaille sur le tour, miasa eo amin'ilay fiodinana et le izy tour, il tourne. dia miodikodina ilay fiodonana eo zany Et la boue aussi tourne. dia ilay tany manga koa Mais miodikodina lui aussi, il est en train de travailler la boue. fa izy koa dia miasa amin'ilay tany manga. Alors toi et moi, Dieu nous met sur un tour. Zany hoe zaza ianao Andriamanitra dia mametraka atsika Il eo travaille amin'ny en fiodonana nous. dia miasa eo amintsika izy. Imaginons que c'est toi et moi qui sommes la boue et qui sommes travaillés par le Seigneur. On tourne, on tourne, on tourne. Eritrereto hoe zaza ianao ilay tany manga zay eo tanan'ny tompo dia miodina Qu'est-ce sady qui se miasa passe? izy. Inona ny zavatra On a mitranga le vertige. maloloha isika On ne comprend rien. tsy mahazo ninina Le isika Seigneur permet des situations dans notre vie. ary ny tompo dia mamela toe-javatra eo amin'ny fiainantsika Parfois, nous ne comprenons rien. indraindray tsisy ninina tahaka atsika Nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. tsy azontsika ilay izy Nous ne comprenons pas les autres. tsy azontsika koa ny Nous ne hafa comprenons même pas Dieu. ary tsy azontsika koa ary Nous nous Andriamanitra posons des questions. dia mametraka Nous fanontaniana nous isika demandons où est Dieu dans tout ça. dia manontanytsika hoe fa aiza Andriamanitra ao anatin'izao Pourquoi telle situation? fa maninona misy Pourquoi zavatra ceci? zao Pourquoi cela? fa maninona misy an'izao fa Parce maninona qu'on est misy sur an'izao le tour de Dieu. satria tsika eo amin'ilay Il est en train de fanodinan'Andriamanitra travailler. dia miasa izy Et nous ne comprenons rien. dia tsy mahazo ninina Parce que le isika Seigneur nous fait tourner par des situations. satria ny tompo dia manodikodina atsika amin'ny alalana toe-javatra. Amen. Amen. Il arrive des moments où l'argile, Dia indraindray misy fotoana ilay tany le manga vase ne réussit pas. ilay vilany tsy mety na simba Ça ne se passe pas comme le potier veut le faire. ary tsy arak'ilay eritreretan'ilay mpanefy tany manga azy ny zavatra mitranga La boue a sa volonté. satria ilay tany manga io dia manana ny sitrapony J'ai ma volonté. za dia manana ny Et Dieu sitrapony a sa volonté. dia Andriamanitra manana ny Dieu sitrapony veut me faire comme lui, il veut. Andriamanitra te hanao arak'izay tiany Mais moi, j'ai mon raisonnement. fa za dia manana fomba fisainako Qu'est-ce qui se manokana passe? inona ny zavatra Ça mitranga ne réussit pas. dia tsy mety ilay izy simba ilay izy. Mais ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que Dieu n'abandonne jamais. Fa ny zavatra tsara amin'Andriamanitra dia izy dia tsy mba mamotsitra mihitsiny. Nous sommes secoués, Ahotskotsina isika nous avons une croix à prendre, à porter. misy azo fijaliana izay tokony hoentsika Nous avons besoin de comprendre ce que nous ne comprenons pas, ary mila matakatra isika izay zavatra tsy takatsika comprendre ce que nous n'arrivons pas à comprendre. matakatra izay zavatra tsy ho
takatra isika Parce que la pensée de Dieu, ce n'est pas notre pensée. satria ny fisainan'andriamanitra dia tsy fisainantsika Les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. ary ny lalan'andriamanitra dia tsy lalantsika Nous avons des forteresses en nous. ary tsika dia misy fiarovana mafy ao anatsika Nous avons des raisonnements en nous. ary manana fomba fieritreretantsika Et nous isika cherchons à discuter avec Dieu. dia miezaka tsika hiresaka Et le vase ne réussit pas. amin'andriamanitra dia lasa simba le vilany Qu'est-ce qu'il fait? dia inona ny ataony Il en refit un autre vase, dia mamerina manamboatra vilany vaovao comme izy il le trouva bon de le faire. araka izay tiany anaovana azy. Parfois, on peut se demander, mais pourquoi un tel est comme ça? Pourquoi Dieu a fait telle chose à un tel et pourquoi pas moi? Indraindray tsika manontany hoe fa manina andriamanitra manao an'izao amin'ny hafa fa izy tsy manao an'izany amiko. Ça peut arriver, hein? Mety misy zany a. Romains chapitre 9. Romanina toko fasivy. On va lire le verset 20 et 21. Romanina toko fasivy a andiny faharoapolo sy faha 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur, un vase d'usage vil? Tsy raha lehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Izay zavatra noforoniny va anao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao? Ny mpanefy lany va tsy manam-pahefana amin'ny tanimanga ka ny vongany iray ihany no anaovany zavatra samihafa, ny iray ho hajaina ary ny iray ao atao tsinotsinona. Dieu est souverain. Ary Andriamanitra masy mandidy, Il fait ce qu'il veut comme il veut. dia manao izay tiana atao izy araka izay tiana anaovana Il veut azy. faire de chacun ce qu'il veut que nous soyons. Ary izy dia manao ny tsirairay araka izay tiana anaovana antsika. Mais c'est à nous de relâcher, Fa anjarantsika no mamotsitra de le laisser faire ce qu'il veut comme il veut. ary mamela azy manao izay tiana araka izay tiany. Il fera de Fali ce qu'il veut faire de Fali, Ary faly ataony amin'izay tiana anaovana ny mais faly. jamais il ne fera de Fali comme Tsuri. Ary izy dia tsy hanao amin'ny faly tahaka ny tsioro mihitsy. Et c'est là où nous avons besoin de vivre dans le contentement, Ary eo ny atonga antsika tokony hiaina ao anaty fahononana. d'accepter ce que nous sommes, anaiky amin'izay maha izy antsika, d'accepter ce que le Seigneur veut faire de chacun d'entre nous, ary manaiky izay tian'Andriamanitra atao amin'ny tsirairay et de ne pas amintsika. faire des comparaisons entre X, Y et Z, Ary tsy hanao fanoharana ny amin'ny tsirairay parce que chacun est unique. satria ny tsirairay dia manokana. Chacun est sur le tour de Dieu. Ary ny tsirairay avy dia eo amin'ilay fihodinan'Andriamanitra. Dieu le travaille comme il veut, Dia miasa araka izay tiany aminy ny tompo. et ce qu'il fait en chacun est Anza- différent de ce qu'il fait avec un autre. Ary ny zavatra ataony amin'ny tsirairay avy dia hafa. Ny zavatra ataony amin'ny anankiray dia hafa noho ny ataony amin'ny anankiray hafa. Donc on ne peut pas faire de comparaison. Izany hoe tsy afaka manao fanoharana Pourquoi un tel isika. ceci, pourquoi un tel cela? Fa manina ihany na ohatr'izao dia fa manina ihany na ohatr'izao. Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes sur le tour de Dieu. Fa zaho sy ianao dia eo amin'ilay fanodinan'Andriamanitra. Il veut nous travailler, Dia hiasa amintsika izy. faire de chacun de nous ce que lui, il veut. Ary hanao antsika tsirairay avy araka izay tiany. On est secoué. Vohotsokotsina Il y a des isika. situations qui arrivent dans notre vie Misy toe-javatra izay tonga eo amin'ny que fiainantsika. nous ne comprenons pas, Ary rehefa tsy mahatakatra que nous ne isika. pouvons pas comprendre. Rehefa tsy mahatakatra isika. Peut-être nous ne comprendrons jamais, Ary mety tsy ho azontsika mihitsy arany. mais une chose est sûre, Fa ny zavatra azo antoka nous comprenons qu'il est Dieu, fa ho azontsika hoe izy qu'il est Andriamanitra. notre Seigneur, Izy ny il tompontsika. est notre Père, Izy ny raintsika. il sait ce qu'il fait. Dia fantany izay ataony. Si moi je ne sais pas ce qu'il fait, Raha zaho tsy mahafantatra izay ataony je sais que lui, il sait ce qu'il fait. fa fantatra hoe izy mahafantatra izay Et qu'il tokony est mon ataony. Père,
ary izy ndraiko et je lui fais confiance. dia matoky azy aho. Amen. Amen. Entre les mains du Seigneur, nous sommes entre les mains du Seigneur. Ary isika dia eo an-tanan'ny Tompo Et il est en train de nous modeler dia eo ampamola vilanantsika izy à sa manière. amin'ny fombany. Pourquoi? Satria maninona? Pour que nous ayons de la valeur à ses yeux. Mba ahafahantsika misy vidiny eo anatrehany. Vous voyez- eo masony. Un diamant, par exemple. Hitanareo ohatra ny diamondra, Généralement, le diamant, c'est un gros morceau. matetika ny diamondra dia vongana ngezangeza, Mais vous savez ce que l'on... Mais généralement, quand nous voyons les diamants, ce sont des petits morceaux, une toute petite pierre sur une bague. fa nefitsika rehefa mahita diamondra dia ohatrany hoe vato kely fotsiny mipetraka eo ambonina Et peratra. cette petite pierre, elle a beaucoup de valeur. Fa io vato kely io dia misy lanjany, misy vidiny be dia be. Mais vous savez, avant d'arriver à ce petit minuscule pierre Dia nefa fantatrareo hoe ahafahany alohan'ny hatongavana amin'ny vato kely io qui a beaucoup de valeur, izay misy lanjany lehibe ça a été d'abord un gros morceau. dia tena hoe vongany ngeza be aloha le izy. Un gros morceau qui a été taillé, Vongana ngeza be izay nkapohana, namboarina, nkapohana jusqu'à devenir un tout petit morceau. mandrapatonga an'le izy tena hoe apahany kely. Le gros morceau n'avait pas de valeur. Le vongana ngeza be iny dia tsy nisy lanjany. Mais quand il est travaillé, Fa rehefa niasana le izy il est dépouillé de sa nature. tena hoe nesorina taminy maha izy azy Il est dépouillé de son état brut. nesorina taminy le toetrany voalohany Il est devenu petit. dia lasa kely izy C'est là qu'il a une très grande valeur. dia lasa tonga manana lanjany lehibe Et izy. c'est ce que nous sommes entre les mains du Seigneur. Dia ohatr'izany koa isika eo an-tanan'ny Tompo. À partir du moment où nous restons dans notre état brut, Amin'ny fotoana itsika mijanona eo amin'ilay toetra voalohany maha izy nous azy itsika, refusons d'être travaillés, tsy manaiky niasa isika, de nous charger de notre croix, tsy manaiky hitondra ny azy de fijaliantsika, renoncer à nous-mêmes. andany tenatsika, Nous n'avons pas de valeur. dia lasa tsy misy lanjany isika. Mais lorsque nous acceptons d'être taillés par le Seigneur, Fa rehefa manaiky asan'ny Tompo isika, que le Seigneur nous retire de notre état brut, ary ny Tompo manala atsika amin'ilay toetra atsika voalohany nous ne devenons rien, dia lasa tsintsinina isika, nous ne sommes rien, tsintsinina isika, nous sommes dépouillés de tout notre être, ary ny foanana ny maha izy atsika de rehetra, toute notre personne. ny maha olona atsika rehetra, Nous renonçons complètement à nous-mêmes. ary mandany tena atsika Et isika. c'est là où nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. Dia eo isika ny lasa manana lanjany eo imason'ny Tompo. Amen. Amen. Lorsque nous acceptons donc l'œuvre du Seigneur dans notre vie, Rehefa manaiky isika ny asan'ny Tompo eo amin'ny fiainantsika, nous acceptons la main du Seigneur en nous. manaiky le tanan'Andriamanitra ao anatsika. Nous ne murmurons pas à travers les situations qu'il permet, Ary tsy momonitsika any amin'ny toejavatra izay avelan'ny Tompo hitranga, parce que dans toutes ces situations, satria ao anatin'ireny toejavatra le ireny, Seigneur veut toujours nous apprendre quelque chose. ny Tompo dia tia hampianatra antsika zavatra foana, Le Seigneur, il est là, il est à l'œuvre, ary ny Tompo dia miasa il izy, travaille en nous miasa ao anatsika izy, pour nous changer et nous transformer mba hanovana atsika à son image et à sa ressemblance. ho tahaka azy hitovy Mais aminy. tout ce travail se fait dans la maison du potier. Fa izay asa rehetrarehetra izay nefa dia mitranga ao an-tranon'ilay Et la mpanefy maison du tanimanga. potier, c'est l'église. Dia nefa ny tranon'ilay mpanefy tanimanga dia ny fiangonana. Et une fois que le travail sera fini, Ary rehefa vita le asa, une fois que le pot sera fini, rehefa vita le vilany on va l'amener dans une autre maison. dia hoentina any amin'ny trano hafa indray izy. Quelle est cette maison? Ary inona io trano hafa io? On va lire dans 2 Timothée chapitre 2. Amaky ao amin'ny Timothée faharoa tsika ny toko faharoa.
2 Timothée chapitre 2, on va lire le verset 19 et 20. Timothée faharotoko faharoa andiny fasivy amby folo sy faharoapolo. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao. Ny tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy, fa ao an-trano lehibe dia tsy ny fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany ho membonahitra ary ny sasany alambaraka. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Eo amin'ny andiny faraka amby roapolo koa raha misy olona manadio ny tena no afaka amin'ireny dia ho fanaka ho membonahitra izy, efa no amasinina ka mahaso ho an'ny tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. On a parlé d'une première maison, la maison du potier. Resaka an'ilay trano voalohany sika, ilay tranon'ilay mpanefy tanimanga. La maison du potier, c'est un atelier. Ny tranon'ilay mpanefy tanimanga dia toerana fiasana. Là où le potier travaille. Ao no iasany ilay mpanefy tanimanga. Mais ce potier, il a une maison. Fa io mpanefy tanimanga io dia manana ny tranony. Il ne passe pas sa vie dans l'atelier. Izy tsy mandany ny androny ao anatin'ilay toeram-piasana. Il a un endroit pour travailler, Manana toerana fiasana mais il a izy, sa propre maison. fa manana ny tranony ihany koa izy. Donc, nous avons vu le potier en train de travailler. Hitantsika fa miasa ilay mpanefy tanimanga. Mais maintenant, ici, nous voyons qu'il y a une grande maison où il y a des vases. Fa eto indray tsika dia mahita le misy trano anankiray izay misy vilany-tany. Ces vases nous servent de décoration. Ary ny vilany-tany ireny dia natao fanaingona. Il y a des vases qu'on achète très cher dans des magasins. Ary misy vilany-tany izay tena vidiana lafo any amin'ny toeram-pivarotana. Ils ont beaucoup de valeur. Ary manana lanja lehibe izy ireo. Et ces vases-là, on les met au salon. Dia ireny fanaka ireny dia apetraka ao amin'ny trano On les fandraisam-bahiny. met au salon à cause de leur valeur et de leur beauté. Parce qu'ils ont vraiment réussi. Apetraka ao amin'ny trano fandraisam-bahiny izy noho ny amin'ny lanjan'izy ireo sy ny fahatsarana izy ireo satria tena nety be le izy. Mais il y a des vases qu'on ne pose pas sur le... Il y a des vases qu'on fait avec des petits seaux. Fa nisy fanaka izay natao tamin'ny alalana siokely. Et il y a des vases qui sont faits sur la base de troncs d'arbres ou de troncs de cocotiers. Ary nisy fanaka izay natao tamin'ny alalana hazo na hazona coco. Toutes ces vases, ils ont chacune leur place. Ary ireo fanaka tsirairay avy ireo dia samy manana ny toerany. On ne va pas prendre un vase qui est fait avec un tronc de cocotier pour le placer au salon. Tsy hoe aka fanaka isika izay vita tamina hazona coco dia ataontsika eo amin'ny trano fandraisam-bahiny. Et prendre un vase de grande valeur et le mettre dehors. Dia maka fanaka izay tena misy lanjany lehibe dia ataontsika ny ivelany. Chaque chose a sa place. Fa ny zavatra tsirairay avy dia samy manana ny toerany. Le vase de grande valeur, on le met au salon. Ilay fanaka misy lanjany kokoa apetraka amin'ny trano Et fandraisam-bahiny. ce qui a peu de valeur, on le pose par terre. Ary izy leo tsy manana lanja kokoa dia apetraka Et amin'ny ceux qui tany. n'ont pas de valeur, on les met dehors. Ary ireo tsy misy lanjany mihitsy dia atao any ivelany. Même s'ils sont volés, ça ne pose pas trop de problème. Na dia misy mangalatra ary dia tsisy olana zany. Mais ceux qui sont au salon, Fa ilay ao anaty trano fandraisam-bahiny ils sont précieux. tena hoe sarobidy izy. Amen. Amen. Et dans une grande maison, Ary ao amin'ny trano lehibe anankiray là on parle de la maison de Dieu. ary retsika dia miresaka ny tranon'Andriamanitra. La finalité de l'œuvre
que le Seigneur est en train de faire en toi et moi. Ary mifiafaran'ilay asa izay ataon'Andriamanitra ao anatiko sy ao anatinao a. Le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Ny tompo dia niteny hoe andeha nomana fitoerana ho Et quand anareo. cette place sera déjà prête, Ary rehefa vonona izany toerana je izany a, viendrai vous chercher. dia hiverina akanareo. Vous serez avec moi, parce que là où je suis, vous y serez aussi. Ary hiaraka amiko ianareo satria any amin'izay misy ahy a no hisy anareo koa. Mais dans quelle place est-ce que nous voulons être dans cette grande maison de Dieu? Fa aiza ny toerana tiantsika hitoerana ao anatin'ny trano lehibe an'Andriamanitra io? Parce que cela dépend de comment est-ce que nous laissons le Seigneur travailler en nous. Satria miankina amin'ny hoe ohatry ny ahoana ny amela antsika ny tompo a miasa ao anatsika Car izany. nous avons vu que dans Jérémie, Satria hitantsika teo amin'ny Jeremia la masse, parfois, elle refusait, ilay tanimanga indraindray na ilay vilany a dia manday elle izy, résistait. manohatra izy. Lorsque la masse résiste, Ary rehefa manohatra izy a le Seigneur en fait un autre. dia manamboatra hafa indray ny tompo. Lorsque la masse accepte, Fa rehefa manaiky ilay le tanimanga Seigneur le fait comme il le veut. dia manao a arak'izay itiavany azy ho azy ny tompo. Pourquoi? Satria maninona? Parce qu'il veut faire de toi et moi des vases d'honneur. Satria tiany a izaho sy anao a ho fanaka ho membonahitra. Il veut faire de toi et moi des vases d'honneur Tiany a isika sy anao ataony a ho fanaka ho membonahitra dans sa maison. ao amin'ny tranony. Et voilà pourquoi il nous a donné l'Église. Ary izay nahatonga azy a nanome antsika amin'ny fiangonana. Encore une fois, l'Église, ce n'est pas le dimanche. Averiko ihany a fiangonana dia tsy ny alahady a, L'Église, c'est chaque jour. fa ny fiangonana dia isan'andro. Et nous sommes en communion les uns avec les autres tous les jours Ary tsika dia tokony ho tafaray amin'ny tsirairay avy a isan'andro pour nous édifier, nous encourager, mba ahafahantsika mifampandroso a, tsy mifampahery, prendre soin les uns les autres. mifampikarakara. Votre vie nous concerne Ary ny fiainanareo a dia mahakasika et anay, notre vie aussi vous concerne. dia ny fiainanay koa a dia Parce mahakasika que nous anareo. sommes une famille. Satria isika dia Dans ankohonana toutes les iray. situations que nous pouvons traverser dans notre vie, Ary eo anatin'ny toe-javatra rehetrarehetra izay mety andalovantsika eo amin'ny fiainana Dieu est là. dia eo Andriamanitra. Il n'est pas loin, Tsy lavitra izy a, il est là. eo izy. Et il veut faire quelque chose. Dia izy a te hanao zavatra. Mais il m'appartient. Il m'appartient, Fa ho ahy a, il appartient à chacun de nous sy ho antsika tsirairay avy de a, le laisser faire son œuvre profonde dans notre vie no hoe anaiky a amela ny asany a lalina ao anatsika eo amin'ny fiainantsika ou de le résister. na anohatra azy. Amen. Amen. Puisse le Seigneur nous aider. Ny tompo anay a hanampy atsika. Parce que c'est ça la vie normale d'un chrétien. Satria an'izay fiainana araka ny tokony ho izy a ho an'ny kristianina. C'est pas seulement venir à l'église dans un lieu de réunion le dimanche Tsy hoe tonga ao am-piangonana na toeram-pivoriana rehefa alahady et accorder 2-3 heures à Dieu dia manome an'ny tompo adondrona adiny telo eo a, et le reste c'est à qui? fa ny ambiny a aniza zany. C'est à moi? Ho ahy ve? C'est ma vie? Fiainako Je vais ve? faire ce que je veux? Manao izay tiako a ve? Dieu, il est présent partout Fa Andriamanitra dia eo foana n'aiza n'aiza et à tout moment. sy amin'ny fotoana Il rehetra. est très concerné par ma vie et ta vie. Ary izy a dia tena liana ny amin'ny fiainako a sy ny fiainanao. Il n'y a pas une partie qui m'appartient Ary tsisy ampahany a izay tokony ho ahy akory. et qui ne l'intéresse pas. Tsisy ampahany izay hoe ay a Tous les aspects de ma tsy vie, mahaliana azy, fa ny fiainako rehetra, ny tous lafim-piainako les rehetra, aspects de notre vie ny lafim-piainantsika rehetra concernent Dieu. dia mahaliana Et il an'Andriamanitra. veut entrer. Dia te hitsofoka ao Il veut anatin'izany izy. travailler. Te hiasa izy. C'est ça notre vie normale. Ary izay a no tokony ho fiainantsika. La vie de chaque jour. Ny fiainana isan'andro. Toutes les situations que nous traversons Ny toe-javatra rehetra izay andalovantsika concourent pour notre bien. dia miara-miasa ahasoantsika. Amen. Amen. Dieu est là. Eo Andriamanitra. Dieu est là. Eo Andriamanitra. Dieu est là. Eo Andriamanitra. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Hiaraka hitsangantsika. Alléluia. Merci Seigneur. Misaotra Tompo. Je m'efface dans ta présence. Alléluia.
m'efface dans ta présence. Dans ta présence, à tes pieds, le cœur brisé, fais ton œuvre dans ma vie. J'ai besoin de toi. 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 Oui, ta grâce, oui, ta grâce me suffit. Ta présence me fortifie. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me fortifie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Lasana bavy ame fotoana ao atsika ny tompo androany Andriamanitra dia tsy mitsahatra miteny ary manambara ny ao am-pony. Tsy haiko hoe aiza ho aiza ny misy anao raha mandre an'izany tenin'Andriamanitra izany ianao amin'ity fotoana androany ity. Tsika tsiraray avy dia samy mandinika mamantatra ny amintsika. Voako ho fantatsika fa efa akaiky ny tompo ary eto an-tranon'ilay mpanefy azy isika amin'izao fotoana izao. Eto anatrehantsika ary ny teniny tsy tonga ho azy zany fa misy fieviny manokana ary manana planina tsara ny tompo ho azy ho anao. Ahafahantsika tena mandinika ary mamantatra. Tsy tonga hitsara izy ary mamesy afido atsika foana Andriamanitra. Kanefa ny zavatra fantatra ka lasianabavy raha tonga eto amin'ity toerany ty ianao androany, nandre an'izany teny zany zaho sy ianao androany. Ary amin'Andriamanitra tsy misy zavatra kisendrasendra izany. Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ny mpanompony ary manambara ny sitrapony foana izy. Na ho anao koa izay mety manaraka vantana izao fotoana izao, dia tena andinika ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Do tena mantatra ny amintsika tsiraray avy eo anatrehan'Andriamanitra. Manahoana eo anatrehan'ny tompo, aiza ho aiza manoloana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Manaiky amboariny tompo ve manaiky volavolan'ilay mpanefy tany manga ve Ndraindray lasanabavy mety marary zany fanefena izany. Ndraindray mety tena ozy ianao hoe tena marary satria manatsoka Andriamanitra, manala zavatra amintsika Andriamanitra. Kanefa fiafarany zany dia atsara atsika. Zay ny tena tanjon'Andriamanitra, zay ny planin'Andriamanitra, zay ny fihevitr'Andriamanitra. Lasianabavy onde tena ijoro eo anatrehantsika amin'ity maraina ity.
do tena angataka amin'ny tompo ny fahasoavany anampy atsika indray hoe tompo tena mila anao a Jesosy araka zany eky zany hoe tena je m'efface tena anadino ny amiko rehetrarehetra amototra zay tokony avototra rehetrarehetra amin'ity fotoanandroany ity tsy voky eto amin'ity toerany ity fa tena mila miala zay tokony miala rehetrarehetra satria te ho tahaka an'ilay tany manga toetra ao amin'ilay toerana tsara zay tianao ametrahana tompo lalasiana bavy tena teny amintsika Andriamanitra androany misady resy amiko sy aminao Andriamanitra androany aza miteny hoe tena ianona ny tokony andre anjany teny zany fa ianao mandre ny teny amin'ity maraina ity zao sy anao zay tonga eto androany tsy ny hafa fa izao sy anao do tena mantatra ny amintsika sy anao do tena andinitra ny amintsika sy anao androany hoe tompo aiza ho aiza Jesosy alleluia alleluia mivavaha ianao androany dia tena miantsony tompo amin'ity maraina ity tonga ny teny androany zany teny zany te teny tsy tonga dia hitsara atsika fa teny anafaka teny anarina atsika teny hitondra fiainana ao atsika mety mafy aminao zany any anatina ho any fosiny tompo hoe avotsory zany mety eza amboariko ianao mety eza ho volavolaitro ianao mety eza za malala ny fiafaranao izy Andriamanitra zay malala ny amintsika tsirara yavy lalasiana bavy namorona sy anao izy ary ny fiafarako zao sy anao dia fantany karaha mijory ao anatreny ianao androany tsy zavatra miafina ao anato sy ao anatinao ao fa miariary ao anatren'Andriamanitra ka ndao tena motsitra isabandone tanteraka eo anatren'Andriamanitra hoe tompo tia ny amiko rehetrarehetra Jesosy tia ny momba rehetrarehetra Jesosy volavolay a tompo amboary a tompo ongody zay rehetrarehetra tsy manome voninahitra anao aty anatoko aty alleluia miasa Jesosy amin'ity maraina aty Andriamanitra tokoa ianao ary masy mandidy ianao Andriamanitra ray tompo ataovy zay tianao atao amin'ny fiainana izy alleluia alleluia alao tena nanakise tanteraka eo amin'ny fiainanao Andriamanitra galasiana bavy avelao izy ananakise tanteraka eo amin'ny fiainanao nizanizy ianao androany avelao hiditra eo amin'ny fiainanao izy lalina mety zavatra mety afeninao any tsisy takony eo anatrehany fa mitanjon'Andriamanitra dia tena atonga anao lay fiangonana tsisy pentina tsisy ketona tsisy kilema ary masina hitsena azy rehefa ho avy any amin'ny ao an-lanitra izy mameno ty fotoanandroany ty Andriamanitra galasiana bavy andao tena anala ny avinavitsika rehetrarehetra andao anala zay mety any anatsika any avitsory zany androany ozy tompo avitsory zany androany alleluia alleluia ahitako toepanasiny fahotako aiza hoaiza zao tenana tafasaraka fitsapa fisetrana mba hitsorako torotoro
Raha eo mivavaka androany ary mametraka ny tsirara avy eo apela tananao. Atombotra loatra ny fiavianao Jesosy. Manome fotoanao anay foana ianao Andriamanitra ray. Ary mi-interpelle anay foana ny teninao Andriamanitra. Satria tianao zay Jesosy. Malona an'izany teninao zany. Satria ianao Andriamanitra miteny. Mandefa ny teninao ary mamotsitra ny teninao. Amin'ny fotoana mety tokoa anay Andriamanitra ray. Tompo tena mihoery ny tsirara avy. Aoka ny fahasoavanao Tompo. Tena ameno ary hiasa feno ao anatinay Jesosy. Satria izany teny izany tsy tonga ho azy fotsiny Tompo. Hoe teny fetenenina fotsiny amin'izao. Fenao Andriamanitra ilay Andriamanitra ray. Izay araka ny teninao hoe tsy tianao hisy soverina dia ray akory ary aminay tsirairay avy. Dia tena Tompo Andriamanitra ray. Mbola manana grâce zay Tompo Andriamanitra afaka mandre an'izany. Lay fonao Andriamanitra. Mety aminay Tompo mety mafy zany. Fandroany aoka ny herinao, ny fanahinao Andriamanitra ray. Andresy lahatra ny tsirara avy. Na ho an'izay mandray manaraka mivantana Jesosy. Ianao nikasika. Ianao ny asany anatina ihany. Ianao Andriamanitra mihitsy nao ka tena anao asany anaty lalony fony tsirara avy ihany. Anomery afanay mamotsitra zay tokony avotsitra rehetrarehetra. Amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Manana hery ianao Andriamanitra ary fahefanao Andriamanitra ray. Aoka tena hiasa manokana amin'ny tsy marahina ity. Araka ny teny Paoly tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra izany. Aoka la herinao Andriamanitra ray. Hiasa manokana amin'ny anatina tsirara avy ihany. Afanay Tompo Andriamanitra mamotsitra zay tokony avotsitra ary misabondony tanteraka eo aminao. Amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Alleluia. Makasitraka Jesosy. Votsika iomanao anatin'izany hoe-panahy zany. Dia latabatra amin'ny tompondray amin'ny tsy maraina ity. Taonatsika trano Tompo raha lasy anabavy. Andavatsika ny tenatsika dia ikambanatsika amin'ilay fahafatesana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Misy taon'Andriamanitra tena mangataka amintsika tena amono ny ao anatintsika rehetrarehetra. Satria tsika indray mbola manana ny zavatra saintsaintsika. Indray mbola te-hitoetra foana tsika hoe Tompo zaho ohatr'izao. Ny famarinatsika. Fandroany Tompo raha iray atabatra aminy isika androany. Inana ny mofo, isotro ny kapoaka. Indao tena amono ny amintsika rehetrarehetra. Famelan'Andriamanitra tena hiasa. Melan'Andriamanitra tena nao asa ary hiasa ny anatintsika tsirara avy ihany. Ka ho antsika izay indray ny fanasan'ny Tompo androany. Aza atao fahazarana zany. Aza atao hoe andray fanasan'ny Tompo indray amin'ity fotoana androany ity. Fa inona ny zavatra tena mila avotsotro. Inona ny zavatra tena mila ikambanako. Fahafatesana amin'ny Jesosy Kristy. Andavako an'ity tenako ity. Lay nofoko ny filako rehetrarehetra. Ny momba rehetrarehetra. Satria raha lasy anabavy engagement efa nataontsika teo anatrehan'ny Tompo. Rehefa rotsaka tamin'ny ranony batisa isika. Fandroany Tompo tena tonga eo anatrehantsika raha andray ny fanasan'ny Tompo androany inana ny mofo sy ny kapoaka. Dia tena amin'ny tombondray Tompo mbola hitindray a Jesosy a. Mbola vonina Jesosy a. Tena iray amin'izany fahafatesana miaraka aminao zany. Ho faty ny amiko rehetrarehetra. Ho faty ny amin'ny mety filako rehetrarehetra. Famelanao tena hiasa feno. Alleluia. Ndio samy andrositsika dia andray kapoaka sy ny mofo amin'izao maraina izao. Ao anatin'izany toe-po zany.
Samy mahafantaritsika samy mandinika ny amintsika tsirairay avy hoe vonina ny amin'izany ve any. Halleluja. Halleluja. Io mankasitraka feno anao izay. Ozy tenao ataovy zao fa tsy arovana. Tompo tsy hoe mahatsiaro fotsiny izay. Fa ny fantatray fa réalité ny fiainanay maha-kristianina anay dia le banjina anao foana Jesosy. Ny amin'ny andiananao, ny amin'ny sorona vitanao, ny fanoloranao ny tenanao. Satria araka ny teninao tompo hoe tena miaratsy izao fiainan'izao. Ny olona ho ty tena, ho ty vola, betsaka ny zavatra rehetrarehetra izay mety manetsika ny olona amin'izao vaninandro faran'izao. Omenao fahasoavana izay androany Jesosy. Afaka atsiaro anao ary banjina anao hatrany Jesosy ny amin'ny andiananao. Nanoloranao mihitsy na ny tenanao ary ho soronao anay. Dia izany tokoa Andriamanitra ray ny fandresenao anay dia ny fanahafanay izany fahafatesanao izany. Androany tompo tena eo ny mofo izay tandindo n'ilay tenanao izay nivarovatriny. Eo ny kapoaka izay tandindo n'ilay ranao izay nalatsaka. Dia mba tena ho fitahim-panahy manokana ao anay izany Jesosy amin'ity fotoana androany ity. Raha inana sisy sotro an'izany izay. Halleluja. Samy inana ny mofontsika amin'izao fotoana izao. Samy sotro ny kapoaka isika. Halleluja. Misaotra Jesosy. Mankasitraka ny amin'ny fanatrehanao. Tena misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Satria tena tsapanay tokoa tompo hoe tany fananay ianao Andriamanitra ary manome fotoana foana ianao tahaka an'izao. Averina aminao ny voninahitra rehetrarehetra Jesosy. Satria teto ianao nanatrika teto ianao. Dia ny voninahitra rehetra aoka hiverina ao anao Jesosy. Halleluja. Amen. Tukitia kama fantunde. Saya masih tueran saja.